Cultura Radio manolotra ho anao ny lalao aina. Tantara nosoratan'ny natiorako evite totosainy tsiky fiononana ponina rojo ranay vorso fetra sarobidy Christophe Bermanana ary zoma amin'ny rina no amelona ny tantara mandray feo sy mandrindra ara-teknika mamiasina. Tata, tena marary anao ty. Eo tata mba ekeo le fandidiana tao anao fa miankina betsaka amin'ny fahasotoana sy ny risim-poanananao anena afaka andidiana anao e. Hoaiza indray izay zanako raha sanatrika misy mahazo anao eto. Ina mampitomany anao amin'izany zanako. Tsy efa betsaka zao abitako taminareo taranako. Nanabeanareo sy nitondra nareo mbanana fanao tena olona fa tsaritsary mpanataka ny sasany tsy tia anarina. Tata, inona ny tokony ataoko mba hasalamanao e? Ekeko fa efa be vitanao saingy mbola tsy afa-po zahay tata. Mbola tena mila nianatra mba tsy hiboriako zahay. Ny tokony ataonao sa ny tokony ataonareo e? Aisina rovana amin'izao. Tsy haiko rehefa tata tiako efa olo bebe izy ka sarotra ny anaitsy ny fisainan'izay efa zary manaky ankila-baolina tsy fahasalamanao. Efa fantatro fa manatsafa fotsiny fa raha sanatriny ka misy tsy maheo atsony dia mba atao izay fomba ivoan'ny zandrin'olona iny. Tata ho aza miteny izany dia mba ataovy ambony koa ny moral fa mila matanjatsaina anie ianao miatrika an'izao tsy fahasalamanao izao e. Efa tandra vadiko hoditra amiko teretantika na dia matanjaka toy ny ahoana aza ny saiko anaka dia toa mangorohorana anaty fanahiko any. Asa hoe roviana ny tanany mpandahatra voanindry mibokotra ho fetran'ny androko fa matsiaro ory loatra aho. Aza miteny izany ho tata fa in'Andriamanitra ianao Rehefa mivavaka mafitsika mba omeny fahasalamana anao dia hiara-paly aminay taranaka. Hiara-paly? Ina fiainantsika amin'izao no tokony hanome fifaliana. Ny fananana zanaka mankatosy mampiditra potoana beazana noho ny fosana nomena azy. Dia ho izany ve nefa? Fa ahoana kosa tata? Indrisy fa naniny anankiray ry tany sy nangidy hitsofina izy ka tsy ny haino akory izay fanabeazana nomena azy. Aza mitomany ohatran'io moa tata e. Sao lasa tsy tanako koa ny ranomasoko. Aza dia takonanao amin'ny ray mamarara kosa ny saonjy ray loasary tata. Mbola misy mamy afaka hitondra soa anao amin'izy ireo. Saka tsy mitomany malahelo e. Mitomany faly fa mbola misy anao tany sy azanako afaka namaly babena. Inona moa ny bavitako taminao ry tata? Tsy tamboisaina anaka. Inona moa ny valy babena ka tsahanay aminareo zanaka fa tsy fahendrena ny fitiavana na iray aman-dreny. Nakaiza zao ny lehilahy matanjaka amin'izao tsy fahasalamako izao. Ianao ny faritany sy azanako tiako tsy mahandry eto amin'alina miarakory amiko amin'ny aretika ety amin'ny hopitaly ety. Inona koatr'izany indray ny andrasako aminao?
ampy amin'ny fikarakarana ataonao amin'ny fo an'ity dadanao amin'ny andro kely sisa iainany anaka. Okizay ry dada, mila matory aloha ianao. Izany Raha izay mate volana anao ry zanako lalaiko dia aleo fa angina ary ezaka katorimaso faly ianao. Tena tory tokoa izy. Lalina loatra ny fitiavanao anay zanako ry dada malalako. Saingy ny hafa saina moa manao izany ho tsy fitiavana foana. Etsorako vakolamba ianao mba azo torimaso mamy ary ivavahako mba hitondra fahasalamana ho anao zatry dadako tsy voky indrindra. Afa manao iny eto avelany eto ianao? Fa tsy zavy ny tokony anontany hoe nanao ina tany ivelany tany lahy? Mba hain'ny lahy moa fa miady amin'ny fahafatesana ny rain'ny lahy amin'izao. Dia mandreritreritra ery zato narovana manohy ny fiainam-pilibana mahazatra azy ihany ho any. Ahoana moa ny tsy alalako fa marary mafy izy fa tsy mifijanonako eto akory ny ahasitrana azy. Raha izany ny fanafody dia ho nasiako lakôly mihitsy iraiketanay mianaka ka tsy afahanay misaraka tsony. Ato apokana izy fa sao lazaindry fa olona vato ary aty saingy mbola misy zavatra manahira-tsaina koa amin'izao. Aina anie ty resaka tiry narovany. Tsy kivarivarin-jaza akory ka afaka lemena sy karakaraina rehefa ilaina dia avy eo atsipy sy dakana rehefa leo avy eo. Aina anie ty hoae, aina tsy ananapiry. Ka samy mitorevaka be eto fotsiny ary ve zany fa tsy mba hisikaroka na dia vola hitsaboana azy azy. Sa vita amin'ny maso ny fanatrika fotsiny ny fitsaboana amin'izao fiainana efa diso fantatra ao zao. Dia me volany ary, izany zao mabota ny saiko eto ivelany eto. Tsy maintsy mirosa amin'ny fandidiana farak'izay malaky indrindra dada ary tsy tokony hangataka andro be tsontsika. Misy traitement mialohan'izany anefa izay mila volatra amin'ny 2,5 millions be izao. Ny teto ampelantanako efa fongotra tsy misy tsony. Fabrice tsy tazana mihitsy hoe aiza misy azy amin'izao nefa any amin'ny carte bancaire-nay tokony hakana vola. Za tsy afaka miala eto akory hakan'le kata fa garda andro manalina. Okizay fa makarary andobo-pera angas. Blabla tsisy farany. Iny 250,000 aloha zao misy aty dia jereo izay azony ihany. Mahazo azony tokoa iny saingy tsy afaka miala eto Tsy misy ato amin'ny farmasia ato koa reto fanafody telo reto fa tsy maintsy jerena any farmasia ivelany. Mandeha any ianao mividy an'ireto angana dia mba jereo any an-trano any Fabrice dia ampio any aminy any reto voly reto ividianana andreo fanafody ireo. Miantso azy fa tsy mandray appel mihitsy izy. Le tia fa tsy maintsy za kosa ve nijery an'ireto hoe andrasa aloha ary ikaroka olona misy saina kokoa isolo lahy rehefa tsy mazoto hoe lahy. Sary aza be tain-bava fa makarary sofina ary Tansia. Mbola ny sofina azy zany ny marary fa ampidiro ao po zany teniko zany dia mba sainy tsara. Aiza le taratasy teo ranga ny taratasy le fanafody teo fa leo sermonina lava reny mibandy dia aingana ane hoa ialary narovany ilozy manita dohany ray. Vao ray mon capitaine. Allô Zina? Fa misy inona malala? Misy an'le valilahako iny ndrahako hividy fanafody ao aminao ao. Dia mba raisiko kely eo fa zao tsy maintsy vitanao ty condition ty raha tena tianao marina. Fa hoe ahoana? Ataovy izay ampifandisy ny fanafody vidin'le karlahy iny ary ataovy amin'le faran'izay mamono haingany reny mihitsy. Malala, risika be angesa ny zavatra lazainao zany. Saripady angety hiasanay ty tsy mahatena amin'izany kosa Hitadiavika eo ry malala dia mba ampiasaony saina fa vitanao zany ataovy izay tsy hampisy tasy atratrarana anao dia point c'est tout. Finina nefa nitanjona amin'izany mila an'le dala midoboka any am-ponjany efa mitady anondrany Fa misy inona?
Ary ery zany fa ny anjaranao tanterahana e. Tena mitapahamarina. Enary no tia mifampirisatongavana. Afaka. Andray kosa ry dadako. Kose. Tsy marina zao e. Tsy mino ary dada. Tsy maty zany ianao, dada. Dada moe. Azilozanao afa ory loatra fanahako, dada. Dada. Za nge tsy mitomany malahelo e. Fa mitomany faly fa mbola misy anao tany sy azanako afaka mamaly babeny. Dada tena mbola mila anao aneo aza e. Miverena moa fa ory loatra ty vavitokanao, dada. Raha izay mba te volananao ry zanako lalaiko dia aleo fa angina riezaka ka torimaso aho. Faly anao. Dada tiako. Fa ho tomboka se iraikitra tsy ho voafafa ato anatiko ireny anatra maro nomenao ary eny. Mandriam-piadana da dada malalako. Dokotera, aleo mba ny tanako no anirina ny maso ny azafady raha mba azo atao. Tsy marina zany ry Tansia. Savy dia vita. Misavy andraiko na tetsy olambody tahaka ninona azy. Tsy te halala an'izany ary narovana. Ataovy milaza amiko ireo dokotera nanamarina fa fanafody tsy izy ny vidinao, fa tsy nahafeny asana izy ireo nanao ny fizahana ny dada. Tansia. Tsy marina zany fa taratasy nomenany eny. Meko andeha matamakely mpamoaka fanafody tao amin'ny farmasia. Tsy haiko aloha ry narovana. Miala tsiny fa efa mampandre ny mpitandro ny filaminana ireo dokotera nandray an-tanana ny dada. Tsy maintsy miaro ny tenany koa izy satria hifototra any aminy izany raha tsy mahaino izy. Dada, tsy nanapozina anao izany ao amariny. Aiza kosa ny dia ho zazanaka ao lahy kosa ve. Lainga sy endrika daholo izany ry dada. Dada. Tahaka ny tsy nandrenesany lany taraina ny fony izy narary ny narovana. Tahaka izany koa ny tsy harenesany tsony ny fanadiovan-tena ny lahy. Efa tapina tanteraka ny sofiny ka tsy hareny toloko ny lahy tsony. Ka tsy zakako ny fieritreretana remenakavy fa na misavy ray ahy e. Ataonao fa tsy mankarary ny fokomono na raombava tao ny fianakavian'ireo ny tokony hankarary fo an'ny lahy zao dia ny tsy nandraisana an'ireo fanabeazana nomeny dada. Izany hitomaniana sy hidradradradrana fa aza ny vatana efa ngoloky ny volaky ny ditranareo. Eny, tsapako izany saingy raha mba sainareo kely akory izao ny olako dia mety metsy ny akory nareo. Zakany lama to eton'ny lasa mirery ka tsy ahaliana akory. Mandeha namidina manampy mpizara kafe dia raiso ny adidy farano any dada. Eny ary, na tsy ahaliananao aza dia mia hoe jereo akaiky koa momba mivadina. Narovana? Fa misy inona? Efa nikopa-kelatra ny amin'ny tany malemy azo amin'ireny mpangady ny vady mariazinao ry Tansia. Izay fa lasa nampy mpizara kafe. Andriamanitra, dia tena misy izany tokoa hoe izany ny antony andehanany matetika sy
sy raisina sady mitombona ihany. Fabrice. Mission accomplie malala. Vitanao ny ady sady tontosanao hatramin'ny farany. Dia miandro ny valindalo avy aminao zany sisako. Ary sady efa so ihany ny sakafo fa aza jerepotsiny ohatran'io re. Eny ikaly tokoa moa zany ko. Mino afa tsy ho ela ny mpandoto rano sy ny mpanontsana dia hihinana kakazo tsy vidiana. Tsy azoko. Ay tokoa moa zany izy io. Ay dia ny andetrika hatrany amin'ny farany mihitsy ny tanjolary le sodatsy mba avanty. Fa iza motsiry malala? Ohatran'ny tsy vaovao amiko ny endriny a. Ay dia efa hoe malala. Tsy ny olona tamin'ny famotehana sy fanasoketana zany da Fabrice fangoloka fa vitany hatramin'ny namadika ny tokony menany anabavy kokoa. Kanefa dia vaty mariazy zao. Finna koa ny atao laty dia zoleletsy fa dila loatra ny fotoana efa nomeko an'lahy nomezana ny anjarako ka maninona? Toa ny tapahana tampoka e. Inona koa ary tisaka ny lasaiko. Mitady ho fingany mitadina velatro andavo an'le dalandray azany marina. Tsy diso ny fitadiako sady tsy mbola voan'ny Alzheimer fa tia mihitsy le sipa mivarotra fanafody tao amin'ny farmasiany anjara. Eny tokoa. Hitako mihitsy olona tsy vaovao amiko ianao. Efa nanao ahoana ny salaman'ny fidianana fanafody? Efa salama? Efa salama tsara izy sady tsy ary firitsony mandrakizay. Ay efa mifaoro ny bain'ny lisany. Bainay tsika ambananay amin'ny mpamadika oatra lahy. Izay tia lalazaina rangalazaina fa mampalay komana no mijery Allah amin'ity akanjo mainty be misaona sy ity volombava be Allah ty Mazava ho azy fa loko mainty ho an-dady io. Io ny olatra navelan'ny tendrim-po tsy mba namana nataony tsy misy fanahy. Fa hoany? Fa misaona ahoana koa? Tsy tokony efa fantatra talohany nanoloranao fanafody avy zany. Tsy efa tsinjonao sy voisanao hatramin'ny dia-tongotry n'olo aza ka namina finanao fa efa lavo zay le olona mena fanafody. Azafady kely Ny taratasy nomenao dia iny ihany nakako ny fanafody tao amin'ny fitoerany ary dia natolotra anao avy hatrany. Tsy azoko le tianao ambara. Satria efa araka ao le lalao nandeha. Voapandry adisy ianao ka nanao tao foana ary ny hevitra ny hafa ivelan'ny fankentrona sy doto daholo. Fa polisy angala izao tahanao ty lory malala. Fa natahanao nga ano izao tany? Mandehana le tsy miala tany dia makasaina fa tsy ela tsony dia hita akanjo maro ambony ambany la andravaka ny tanan'lahy amin'ny rojo via. Afaka mifoky tamin'ny nanakam-pohan'lahy ny anjarako tamin'ny atsembohako. Andeha akasaina tokoa fa sao satria fingan'ny lahy dia ny taraboka dia tsy maintsy hosotomiko koa lahy ka hiara iosopotaka amiko hatramin'ny farany. Teny dia lany azay. Dia malahelo aho milaza aminao ry valilahiko fa efa isidina ho an'ny Londres raha amin'ny fotoana tsy ampozy lahy kory ty olona hosotomin'ny lahy ty Sérieux malala? Oay, faly be Ka na tsy ho azoko aty aza ty lahy dia hanenjika lahatra ny amin'ny tany misy alahy no mividiny aindraiko Non. Tsy bika n'olona andairan'ozina kory zay zao rahalahy. Fiona ny zava-misy malala Ny anandro mihitsy no mandory dia bero tsy mahazaka Eno maina tokoa ny andro debe tsy mahazaka. Meko lalana madinidinika nareo fa raha mbola boribory mivaingana koa ny planeta tany dia samy velomaina fa mbola ho tafahoantsika Ny analetsy ny fanomanam-panasy ny fahavonona-tsaina izatra hinana kakazo tsy vidiana esana saina. Tsy izaha mihitsy no kafarailahy eto. Ho voan'ny krampy eo foana ny vavalila fa zaho io rehefa tafialy eto dia tsy ahatadidy tsony hoe inona ny resantsika farany. Hitantsika eo.
Ny aly tsy ho vitako fa ny elolahy kosa raha mbola misy asany koa ny andraiky olona lovon'lahy dia tsy havaniko olona lahy. Mazava amin'lahy zany. Eny tompoko lahy o. Rehefa afa-po manozona sy mikafara dia zory ny lalana zandrinaka. Dia mahaiza mionona tokoa fa izay ny lahatra sy anjary e. Ny lalao aina. Tantara nosoratan'ny natiorako efite nototosay ny tsiky fiononana. Ponina Rojo Ranay Varso, Fetra Sarobidy, Christophe Rabermanana ary Somamindirina no namelona ny tantara. Nandray feo sy nandrindra ara teknika Mamiasina.